Fitaovana ny SVKL irak'Andriamanitra hitondra ny teny somafaly anambara aminao ny fitiavan'Andriamanitra anao sy ny famonjeny. Maro mievy tamin'ny olona fa efa nafoin'Andriamanitra izy noho ny faharatsiana, noho ny ota nataony, angambako noho ny zavatra mamofady everina va tsy tokony hitadiavanao an'Andriamanitra itsony na ilanao azy. Tiako milaza aminao, Jesosy tsy tonga nameloko anao tsy tonga izy anilika anao, tsy isan'izay manenjika anao izy, raha ny teny tamin'ny Zakaiosy izy, fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Amin'ity takarivo ity, ianao raha very ka misy faharatsiana ny ainanao hatramin'izay, ny ran'izay hitondra zao vaovao mahafaly zao, ianao no antony na ny raha ny ana eto, tonga ny rainao hitady anao, tonga izy hikarakara ny fiainanao, tonga izy anao ampitiavana, fa tsy rariny raha foya na very mandrakizay ianao. Manembona ny vahoaka ny antsiranana Jesosy, tsy rariny anao raha bahorina, tsy rariny anao raha iaran-drosiny fa nilikiliana, da hivolagna amin'ny mponina antsiragana zao ny any. Anio ariva Jesosy no malemy hitsangana, nitsamba hirata, no marenina andre. Dimy taona izy nitratra ny fatapahana lalandra dia tsy afaka ny teny intsony. Jesosy izy ndraiky tsy nandeha mihitsy teto amin'ny fanatrian'Andriamanitra, afaka mitsangana, afaka mandeha. Ataovina. Malemy nandritra ny valitaona ny partiny ambany manontolo Nalemy tsy afaka nitsangana. Enina amby enimpolo taona tsy naheno ny sofiny nandritry ny 20 taona. Tsara Jesosy naheno 20 taona marenina verina androany. Tratra ny tension dia manana problema ny tanany tsy maintsy mitondra bekiko izy. Nalemy tsy maintsy mitondra beky hatramin'ny fahakeliny. Maty ny ilatana ny avia sy nietsika nandritry ny 2 volana. Androany teo amin'ny fanatrian'Andriamanitra nahetsiky Jesosy zany voninahitr'Andriamanitra irery any. Haleluya! Ho an'Andriamanitra malemy ny ilatanany avia tsy afa nihetsika nandritry ny 20 taona zay. Fa efa afaka mihetsika izy zao. Ay tsy ny tananao. Bebe Zanety 20 taona manjavona amin'ny masony nandritry ny 2 taona zany Mahery marigny Jesosy